faly miarabanareo any atokantrano zay manaraka an'izao fandarana natao hideranao zao indray ny tenanay amin'ny tenjoan'ity dia rary ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ho aminao manokana ny tenako androany fantatro fa matoa mbola velonay ianao androany ka afaka miaraka an'izao fandarana zao dia inoko efa sitrapon'Andriamanitra programan'Andriamanitra ho aminao zay hitondrany fahasoavana lehibe eo amin'ny tenanao sy eo amin'ny ankonanao ny amin'ny tokantranonao ity fotoana androany ity ka ao anatin'izany dia te hisarika anao androany manoloana an'izao fandarana zao ny amin'ny fiavian'i Jesosy zany no aloha hevitra ny amin'ity zay ho tanterantsika eto ity androany dia fantatro fa mety efa niomana an'izany ihany koa anao androany fantatra bebe kokoa makasika ny amin'izay mety hatram'izay mety efa faharitsika foana hoe hoavy Jesosy dia maro amin'ny ankamaroan'ny olona nefa tsy dia mino loatra makasika ny amin'izany fa dia ny fahafantarany azy hoe rehefa maty izy dia izay ny azy ny vaninandro farany eo amin'ny fiainany fa tiana anao ampahafantarana antsika androany amin'ny alalan'ity fandarana ity ny amin'ny fiavian'i Jesosy fa mbola ho avy tokoa Jesosy eo amin'ny ranonlanitra ka hoy ao aminao androany miomana hitsehinan'Andriamanitra ka ao anatin'izany dia ndotsika hivavaka ametraka ity fotoana ity eo ampelantan'Andriamanitra mba tsy handehanana amin'ny herin-saina na amin'ny fahalalana fa tena avelantsika mihitsy androany fanahy masina nitarika antsika eto amin'ity androany ity ka hivavaka ary isika. Jesosy Tompo, misaotra anao indrindra ny amin'ny fitiavana lehibe izay natolotra ao anay. Misaotra satria tianao zahay dia ny fitiavanao no mahavelona anay ka afaka manompo anao indray amin'ity androany ity. Fantatro Tompo fa raha ny herin'ny fahalalana na fisainana fahaizana maha-olombelona anay dia tsy nitsino ampanginana mihitsy izany fa dia tena te hiankin-doha tanteraka aminao sy ny fanahinao izay androany. Ankinina feny eo am-pelantanao ty fotoana ity ka nino tanteraka eto dia voninahitra ny anaran'Andriamanitra amanginao ny olona maro ny tokantrano any ka zay rehetra manaraka an'izao fandarana izao dia atsapa fa zava-dehibe Jesosy eo ny amin'ny fiavinao eo amin'ny ranonlanitra dia anisany homana ary vonina hitsenanao ihany koa ny tsirairay avy ka tsy atory tsy ho renjemana fa dia hiandry anao Jesosy misaotra Tompo. Halleluia, amen. Ao anatin'ny retura anankireto dia tena tiaka anao raha isainisaina sady ny amin'izay hoe fiavian'i Jesosy izany fa ho avy tokoa Jesosy ary amin'ny oratra eo am-piozina izy ny ten'Andriamanitra no hiaviany izany ka noho izany oka tsy horendremana ianao na atory fa andao androany tena hiomantsika amin'ity vanim-potoana androany ity tena hiomana tsy androany ihany fa ny amin'ny androm-piainanao rehetratra dia oka tena hoparenao ny amin'ny fiavian'i Jesosy izany. So
tiako androany no misarika anao a fa ny amin'ny fiavian'i Jesosy dia tahaky androany tena hoe fanoloran-tena anao satria fantatro fa raha ny fotoana tsy dia tsara loatra ny fanoloran-tenantsika eo anatsyen'Andriamanitra dia tsy voatahiry ho amin'ny fahamarina ho amin'ny famasinana isika dia tiako no misarika anao androany ndao tena n'olo-tenitsika androany a ho an'Andriamanitra atoloro ny tenanao tena hoe ho voatokana ho masina ho an'Andriamanitra dia ho fantatr'Andriamanitra ianao fotoana azy hoe azy a raha tonga eo amin'ny lanitra Jesosy a izady
androany moa dia tondra fampianarana fo eo amintsika eto ny tenako amin'ny androany ity noko fa raha hitonjan'izany fampianarana zany amiko aminao androany dia tsy noho ny amin'ny herin'ny fahalalako akory na fahaizako nitondrako an'izany aminao eto fa noho ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra izay efa ampiteny anahy eto amin'ny androany ity ka alohany ampitako fampahirizana foy ho anao dia hivavaka isika izany. Jesosy misaotra anao indrindra fa nomenao fotoana izay mbola afaka ny fampahery. Fantatro fa ao anatin'ny fampaherezana izay ho ampita eto androany dia inoko fahery lehibe izay entinao hitondrana fananganana fanavozana indray ho amin'ny fiainantsirairay avy izay manaraka nyity fandarana ity noho ny amin'ny anarany Jesosy misaotra raha eo. Amen. Ie dia ny fampaherezana fo moa izay entiko zaraina sy ho ampita amintsika eto androany dia araka ny nambara tamin'ny voalohany teo no hevitra androany dia hoe ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Efa ritsika matetika tokoa raha ohatra ka hoe resana mahakasika ny amin'izay hoe fiavian'i Jesosy. Efa tany amin'ny ataoko hoe efa tany amin'ny 2 arivo taona raiky amin'ny 2 arivo taona lasa tany Jesosy moa efa niteny amin'ny momba ny amin'ny fiaviany tamin'ireo mpianatra dia manjaka ankehitriny dia mbola rentsika manahiky ihany zany teny zany hoe ho avy Jesosy. Dia tiako nefa ny androany no manamafy izany aminao mba tena hoe ho fantatro anao bebe kokoa mba tsy hahatonga anao ho varimbariana fotsiny ny amin'izao fiainana izao ka tsy hiomana akory ny amin'izay hoe fiavian'i Jesosy izany. Ny fiavian'i Jesosy dia mitaky zavatra anankitelo izay azo lazaina hoe lehibe eo amin'ny fiainantsika izany, izay manana etaeta sy fahavononana faniriana ihany koa hoe hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa ireo zavatra anankitelo izay hoentiko zaraina aminao eto androany? Voalohany dia izao hoe mitaky fiambenan'Andriamanitra. Ny faharoa dia mitaky fahamasinana amiko sy aminao izy. Ny fahatelo manaraka dia hoe ny fanoloran-tenako sy ny fanoloran-tenanao ho an'Andriamanitra. Andao resantsika le hoe mitaky fiambenana amintsika Andriamanitra. Efa tao amin'ny bokin'ny Mateo toko 7 dia ny 12 dia miresaka Jesosy hoe miambena ianareo sy ny teniny fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ao amin'ny bokin'ny Mateo ihany koa toko 7:20 dia ny 12:7 ihany koa dia mbola miresaka Jesosy hoe tsy fantatsareo izy miambena izy teny ianareo fa tsy fantatsareo ny ora na ny fotoana izay viany zanak'olona. Zany hoe zavatra anankiroa tsy ireo ihany fa maro moa no niresan'i Jesosy mahakasika ny amin'izay hoe fiambenan'izay ao amin'ny Baiboly. Fa izao no tiako ampita aminao hoe mitaky an'izany amintsika Andriamanitra. Inona moa no tonga Jesosy mitaky ny fiambenana? Voalohany dia izao satria araka ny nambarany teo hoe ny fiavian'i Jesosy dia tampoka. Amin'ny matampoka anazy zany dia izao raha ho an'ny olona matory na ho an'ny olona variana dia inoko fa tsy afaka ny ahita na atsapa ny amin'izay hoe orana fotoana izay viany Jesosy izay. Dia raha dika zany le hoe fiambenana dia izao takian'Andriamanitra isika satria mantsy inoko fa raha ny olona anankiray ao anatin'ny torimaso inoko fa tsy miambina zany olona zany fa ny olona miambina dia hoe ny olona mahiratsy, ny olona tena hoe ao tsara. Dia tahaka an'izay mihitsy ihany koa no ampita amintsika eto androany hoe ao anatin'ny fiavian'i Jesosy dia mitaky olona tena hoe mifo ara-panahy Andriamanitra. Olona mifo ara-panahy no afaka hitsena an' Jesosy eo amin'ny rao alanitra. Fa raha mbola ao anatin'ny torimaso itsika noko fa tsy ao anatin'ny fiambenana izany olona izany. Raha tsorontsika dia hoe mifo aza ianareo fa efa tombotra ny fanjakan'Andriamanitra na hoe mifo aza ianareo fa tsy fantatsinareo izy Jesosy ny ora sy fotoana hiaviany. Ka noho izany raha tiantsika ny hitsenan'i Jesosy eo amin'ny rao lanitra dia izao hoe mitady fifoazana ara-panahy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Fotoana izao hifoazantsika fa tsy fotoana amin'ny fatoriana intsony izao ary tena hoe hiambenako sy hiambenanao. Ny faharoa manaraka dia hoe fahamasinana. Fahamasinana moa dia hoe fanokana antsika tena ho an'Andriamanitra, zany hoe tena anao voatokana ho an'Andriamanitra. Zay le atao hoe fahamasinana
maninontsika no hoe voatokana ho an'Andriamanitra tsy mitaky an'izany ny fanjakan'Andriamanitra. Tadidio fa Andriamanitra dia masina, amin'ny masin'Andriamanitra dia izao hoe tsy ny tenany ihany ny masina fa na ny zavatra rehetra ao amin'ny ihany koa dia feheziny izay hoe famasinana izay. Tsy afe amin'ny ohatra kely anankiray ho amintsika, raha misy olona anankiray zao fantatsika hoe tena masika ilay olona anankiray, amin'ny mampasika anazy nefa dia izao tena hoe tsy azo ivalozana mihitsy io olona io. Dia tadidio fa raha andeha tsy ny tenan'io ramatoa, tsy ny tenan'io olona io ihany no fehezin'ilay fasiany, fa na ny zavatra rehetra ao aminy ihany koa sy ny fananany dia fehezin'ilay fasiany avokoa. Anka zay mahatonga ny akamaroan'ny olona be dehibe raha ohatra hoe mahita an'izany hoe karazana toetra ny olona anankiray izany dia na dia hoe ny andeha hitsao amin'ny tanànan'ny olona io aza manahirana azy satria fantany hoe tena masika io olona io, na hoe aka ny fananan'ny olona io mampatahotra azy. Zany hoe tsy le tenan'ilay olona ihany zany fehezin'ilay fasiany, fa na ny fananany ihany koa arany dia ohatry ny hoe atahoran'ny olona no miditra ao amin'ny toerana misy azy na manjay na maka ny fananany. Dia tsy hafa tompoko fa tahaka an'izany mihitsy ihany koa Andriamanitra. Masina Andriamanitra ary ny toerana misy n'Andriamanitra dia feheziny ina ihany koa ny fahamasinana. Dia izao mahatonga ny Baiboly miresaka hoe tsy afaka niditsao sisy ny teniny izay tsy masina. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia toko 2:20 dia ny andininy fa 7:20 angamba raha tsy diso misy an'izay verset izay hoe tsy afaka niditsao izay tsy masina. Zany hoe ilay toerana izay vatanantsika zany raha tsy zay ka ela tombon'ity tany ity dia toeran'ny fahamasinana le izy, ka tsy afaka nohiditsao mihitsy sika raha tsy manana fahamasinana izany. Dia zay mahatonga ny Baiboly mitaky atsika mba hananantsika fiainana masina eo anatsian'Andriamanitra. Ny fahatelo farany manaraka dia hoe ny fanoloran-tenanao. Ny fanoloran-tenako sy ny fanoloran-tenanao, ahoana moa zany hoe ny fanoloran-tena? Ny fanoloran-tena mantsy dia ohatry ny hoe tahaka ny endriky ny hoe didikazo na hoe lakôly anankiray izay mampiraikitra amiko sy aminao amin'Andriamanitra izy io. Ao ve mampiraikitra aminazy sy aminao amin'Andriamanitra, zany hoe atonga n'Andriamanitra atahiry ahy sy atahiry anao ny fanoloran-tena. Raha amin'ny fotoantsika tsy ampy ny fanoloran-tenantsika n'Andriamanitra na hoe tsy tena nanolo-tena ho an'Andriamanitra sika ny amin'izao fahavelomantsika eto ambon'ity tany ity izao, dia tadidio fa tsy afaka tena hoe hifampetaka na hifampiraikitra amin'Andriamanitra isika. Anka mbola moramora ny amin'izao fiainana izao ny hanongotra anao, ny hampiala anao, ny hampatoritory anao, ny havarim-bariananao tsy fantoka ny amin'izay fiavian'i Jesosy eo amin'ny raolanitra. Androany dia tena mampahiry anao hoe fotoana zao hifoazana, fotoana zao tena hoe anamasinantsika ny tenantsika eo anatsian'Andriamanitra, fotoana zao tena hoe anamafisantsika ny fanoloran-tenantsika eo an'Andriamanitra. Tadidio fa ho avy Jesosy. Raha ho avy Jesosy moa ve vonona ny hitsena azy ianao, moa ve vonona tena hoe hitsena azy tanteraka ianao. Hoy aho hoe fotoana mety zao mba tsy hanenina ianao dia ndao tena hoe anamafitsika ny fanoloran-tenantsika, ndao tena hampiaritsika amin'ny fiainantsika ireo zavatra telo izay nambara tsy nampita tamintsika teo ireo, fa izay no any lalana ahafahantsika ho fantatra Andriamanitra amin'ny fotoana izay vino eo amin'ny raolanitra. Be dehibe mantsy ny kristianina dia na dia hoe kristiana efa manompo an'Andriamanitra azy tsy fantatra Andriamanitra izy. Fa ianao androany tiako ny tena hoe misarika anao hanatanteraka an'ity fanompona ity dia fantatro fa anatin'izay ny lalina ahafahan'Andriamanitra mahafantatra anao izany. Dia mbola hitoy an-trano moa tsika ihany hira eo na hira zany hanamafy an-trano ny fanoloran-tenantsika ao an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ataontsika ny hira ity ao. Vonanolotra ny tenanay ho anao zay Jesosy, fa ny fitiavanao no mahavelo, fitiavanao no tsy malandretra, fitiavanao no mbola ahafahanay miaina tahaka an'izao. Soa Jesosy. Ity aho tonga anantonanao, miangavy ao mitalao tompony
itiao tonga anatona miangavy ao midalao tompony anakaiky anao rehefa hotana efa vita aza tsarovana rehefa nanolo tena ao an'Andriamanitra ianao dia izao tsaroa hoe afaka nitahiry ianao Andriamanitra, afaka ny tena voatahiry ianao ho amin'ny fahamarinana, voatahiry ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary tonga ny fotoana izay lany eto amin'ity zao tontolo zao ity dia ho any an-danitra ianao. Izao nefa ny tiako apita aminao androany, rehefa ainao tokoa namonjy tenao tanatin'izao hoe fanarahanao zao fandaran'izao dia izao ny zavatra mba etaeta n'Andriamanitra ary faniriany ihany koa izay lehibe ao am-pon'Andriamanitra. Tsy ny hoe ny amin'ny tenantsika ihany akory no tian'Andriamanitra hovonjeny hiditry ny fanjakany, fa tian'Andriamanitra ihany koa ianao hamonjy ny ankonanao. Tian'Andriamanitra ihany koa ianao hamonjy ireo manodidina anao. Tian'Andriamanitra ianao hamonjy ireo mpiara-belona aminao na eny an-dalana rehetrarehetra reny tian'Andriamanitra tena hoe hovonjena amin'ny alalanao izy ireny. Ka mba hatonga ireny olona ireny izay andro, raha ohatra ka mety hoe nifanena taminao foana ihany izy isan'andro, nifanena taminao foana ihany izy teny amin'ny toerana rehetra izay mety hoe ny fankazarana teny, kanefa tsy nampitanao anazy ny marina, tsy nampafantaranao anazy ny mazava hoe iza ny mazava, iza le marina
mba ho arana dia mba tsy hatonga an'iren'olo ireny zay andro a raha ijoro alohan'ny fitsaran'Andriamanitra izy dia hiampanganao amin'izany vanim-potoana izany hoe naninona ny tsy nambaranao ahy, naninona ny tsy nasehonao ahy, naninona ny tsy nampahafantarinao any mazava. Hoy aho aminao hoe nomen'Andriamanitra anjara biriky ho amin'izany zasy ianao, nomen'Andriamanitra fotoana afaka matanteraka izany zasy ianao, mba ahafahako sy ahafahanao androany mampita mitoro ampiarabelona amiko sy ny ampiarabelona aminao, ny ampiray monina amiko sy ny ampiray monina aminao a, ny amin'izay hoe fiavian'i Jesosy, makasika ny amin'i Jesosy, mba tsy hanenina ianao na ho tsaranao adian'Andriamanitra aminao a ny ran'izany olo izany amin'ny fotoan'andro. Dia ndao androany manekenao fitaovana eo am-pelantan'Andriamanitra, manekenao fitaovana ho ampiasain'Andriamanitra ny amin'izany a izany. Ndao mafisitsika amin'ny alalan'ny tiry ity a izany.
madiva marina amin'ny fotoana moa tsika dia isorana ny tompo izay fotoana izay nafahantsika hoe niombona ray saina ray fotoana tsy n'Andriamanitra natanteraka izay fandarina toy izay izany inoko fa raha tena raisinao ny akinao tamin'ny fonao rehetra izany dia inoko fa hitondra akony lehibe eo amin'ny fiainanao ny amin'ny fiavian'i Jesosy. Ary karazan'ilay olona tsy ho atorotoro mihitsy ianao, tsy karazan'ilay olona ho varimbariana mihitsy ianao, fa dia tena hoe ho zava-dehibe eo am-ponao isan'andro, isan'ora, isan-minitra ny fiavian'i Jesosy. Ka androany dia ndao mbola hanorina ny fanantenantsika ao anatin'ity raha farany ity dia vita izany izany dia hivavaka tsika hamarana ny fotoana dia andao tenentsika hoe ho avy Jesosy Maranatha izany. Si quindi siamo da cá, e devagar, que nada a mudar, a vida é sócio, Maranatha, a vida é sócio, Maranatha, a vida é sócio, Maranatha. Sotra ny famonjananao, sotra fa lehibe indrindra ianao Andriamanitra, ary inoko fa isiako lehibe eo amin'ny fiainanay, isiako lehibe eo aminay zay zavatra rehetra ny tanterana teto ao an'ny olona rehetra izay manaraka ny tokantrano ao dia atsapo ny famagin'Andriamanitra ny fikasian'Andriamanitra izy. Misaotra Tompo, halleluia, amen. Ie dia isaorana ny Tompo izay rehetrarehetra izay dia mametraka moa ny veloma ho amintsika tsirairay avy izay ny tenanay izany. Mba Jesosy Tompoko.